Le pacte vert zay nataontsika androany zany a dia fomba anankiray ankalazana hasarobidy ny fahaizana miara-miasa. Izany hoe ny fiara-miasa eo amin'ny samy fanjakana, ny fiara-miasa eo amin'ny samy mpiara-miombonantoka, ary ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny mpiara-miombonantoka ary ireo mpisitraka ihany koa. Hitantsika tamin'ny famelabelarana rehetra natao androany zany fa izay fahaizana mifanome tanana sy miara-miasa izay dia ahitana vokatsoa tokoa. Ny faharoa dia nahitana ihany koa fa tsy zavatra tokony hojerena tsirairay ny fitandronan'ny tontolo iainana sy ny famokarana, fa tsy maintsy jerena miaraka izy ireo. Izany hoe ny fitandronan'ny tontolo iainana ahafahana manatsara ny famokarana ary ny fananany mponina sy ny vahoaka sakafo sy fahavitana zareo ny famokarana tsara ihany koa, nefany dia antoka ihany koa tsy animbana ny tontolo iainana. Ka zavatra anankiroa tsy maintsy jerena miaraka zany izy ireo.